araka izany no am'rapito zany no amoaka ny tetiandro fifidianana vaovao indray ny avy eo anivon'ny senita zareo avy eo anivon'ny fiombonambe ny lehiben'ny faritra fito izay vao avy nesorina tamin'ny toerany vao tsy ela akory zay dia nitondra ny fomba fijeriny makasika ny fikarakarana ny fifidianana eto amin'ny nosy ho azy ireo moa dia nanambara ny solotenany fa tokony tsy andandry ny tompona ndraiky mpanjakana manana andraikitra amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny akon'izay. Mitaky ny amoahana faran'izay haingana ny daty hanatanterahana amin'ny fifidianana eto amin'ny firenena ny lehiben'ny faritra fito izay nesorina nandritra ny filakevitra minisitra ny 9 aogositra 2024 lasa teo ary miantso ny rehetra manana andraikitra ara-panjakana hitandro ny tsy fiandaniana na amin'ny antsy na ny roa izay antoka lehibe sy ny fifidianana mirindra milamina sy mangarahara ary eken'ny rehetra. No marian'ny lehiben'ny faritra ihany koa fa misy ny fandotona ara-politika izay ataony amin'ny lehiben'ny faritra fito izay nesorina kanefa na dia nisy aza hoy izy ireo ny lesoka tamin'ny fombafomba na nesorana azy dia nanaiky ny ala sy nanao famindra-pahefana izy ireo no ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Ary efa nanao passation daholo zay rehetrarehetra. Okazava ngaman'izay zavatra zay fa ny anton'izao zavatra zao tompoko dia tsotra satria misy fitenenana fa hoe incompétent faute professionnelle araka ty taratasy sy anetrarehetra. Eto zahay dia miteny ataony repoky rendanitra tsy misy zany faute professionnelle zany tsy misy zany incompétence zany manaiky zahay hiala manaiky zahay ary manan'olo makafine makatianay zahay fa dia hoe no ny tombontsoa ambony ny firenena dia hoe manaiky zahay hiala na dia mazava aminay le raha fa dia hoe no miresaka hoe tsy mitovy kevitry frain-kevitra politique araka le teninao teo hoe zay zany ny antony angalagnanay ok nanaiky zany zahay amizay ary le ologno neritreretinay hiarahanay io olona nagnampy anay amin'ny fampandrosoana ny faritrinay tsiraikiraiky any. Efa vita avokoa tamin'ity herinandro ity ny famindra-pahefana teo amin'ny lehiben'ny faritra vaovao sy ny teo aloha araka ny fanamariana nentin'ireto lehiben'ny faritra teo aloha ireto.